mahafinaritra zany no iarabananao am'izao Paska 20 izao. Ho anao zay malala eo masin'Andriamanitra, ho aminao ane ny fahasoavana sy ny fiadanana ho amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ny salamo fa 170 ny ndininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy no idirantsika an'Andriamanitra. Alleluia! Midiran Jehovah ry fanahiko, idiran Jehovah raha mbola miaina koa. Eny akalazan'Andriamanitra aho raha mbola velona koa. Aza matokony lehibe na ny zanak'olombelona zay tsy mahavontsy, miala ny fofinainy ka miverina ho amin'ny tany izy. Ary amin'ny zay indrindra no hanafoanana ny fikasany. Sambatra zay manan'Andriamanitra Jakoba ho mpanampy azy, sady manantena ny Jehovah andriamany. Amen. Ny hira fa 270 ka ny andininy voalohany sy ny faefatra no ataontsika. Aorin'izay disy vavaka. Vavaka isika. Misotranao zay Andriamanitra fa mbola afaka mankalaza anao am'izao andro Paska izao. Ny finoanay, ny fandresenao ny fahafatesana tamin'ny tsakaranao tamin'ny maty no mamelona ny fanantenanay sy ny fahavelomanay zay omenao anay ankehitriny. Izany no iderainay anao Tompo, zay mpanjaka anay sy mpamonjy anay amin'ny alalan'izao fampavahana izao. Ka tsy ho takona eo natrehanay ny famiraparata ny tavanao, mba nanay fifaliana mandrakariva amin'ny fiderana anao. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Ny firana fanampiny laharana 5 ka ny 9 no ataontsika. Dia hitondratsika mivavaka sy hamaky ny ten'Andriamanitra ny diakona mpiara-miasa. Hoy Jesosy Tompo zao no fananganana ny maty sy fiainana. Zay rehetra mino aina dia maty aza, tempo velonindra, satri velona yana, asa matauta, velonindra, fa velonindra.
tompoko indrone ampitomo ny finoako anami endrinao aseo tompo iantrany fokotsy finoko vono mba ovelonendra 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 mino anao tompo Jesosy foko Jesosy feno tokia tokifa ovelonendra 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 fa ovelonendra ovelonendra ovelonendra. Iaraka ivavaka isika tompoko. Andriamanitro, misaotra anao zahay raha mbola notantaninao ka tratra izao andro Paska izao indray. Angatahanay ny fanahy masinao tompo, hitarika anay amin'ny famakianany teny, fitorianany teny ary ny fenoan'ny vahoakanao izany teninao izany, mba hatakaranay ny afatra tianao omenanay. Mitenena ary tompo fa mihaino anao zahay. Amen. Ny teny izay hovakiana amintsika androany dia hitantsika ao amin'ny Joba. Joba 7:20 andininy 5:20 hatramin'ny 7:20. Joba 7:20 andininy 5:20 hatramin'ny 7:20. Rehefa hita dia hovakiako amin'ny anaran'ny Tompo. Kanefa raha izaho dia fantatro fa velona ny mpanavitra ka hitsangana ny aparany eo ambonin'ny vovoka izy. Ary rehefa levina ny hoditro izao simba izao, sady afaka aminofoko aho dia ahita an'Andriamanitra. Eny, izao no ahita azy, ary ny masoko no hijery fa tsy olon-kafa. Efa matim-paniriana ny saiko ato anatiko, raha hoy ianareo, andeha hanenjika azy fatratra isika. Fa hita ao anatiny ny fototry ny mahameloka azy, dia matahora ny sabatra ianareo. Fa ny fahatezerana dia heloka mendrika ny ovalia-tsabatra, mba ho fantatrareo fa misy fitsarana. Mbola hotoizantsika ny famakianany teny ao amin'ny Marka 9:20. Marka 9:20 andininy 7 hatramin'ny 20. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa nitsangana tamin'ny marain'ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy, dia nisy eo voalohany tamin'ny Maria Magdalena, ilay namoahany demonia 7 izy. Ary Maria nandeha ka nilaza tamin'ireo efa nomban'i Jesosy, izay mbola misaona sy mitomany. Ary izy ireo na dia nandre aza fa velona izy, sady efa hitandray vehivavy, dia mbola tsy nentiny ino ihany. Ary taorian'izany Jesosy dia niseho tamin'ny endrika hafa tamin'ireo lahy aminy izay nakany an-tsaha. Ary izy ireo nandeha ka nilaza tamin'ny namany, fa na dia ireo aza tsy ninony koa. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny 12 lahy Jesosy, raha nipetraka ny inan'ireo. Ary izy nanome tsiny azy noho ny tsy finoany sy ny hamafiny fony, satria tsy ninony ireo efa nahita azy rehefa nitsangana izy. Ary hoy izy taminy, mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no elohina. Ary izao famantarana izao no anaraka izay mino. Amoaka demonia amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay mbola tsy hainy izy, handray menarana izy, ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy, dia tsy hampaninina azy izany. Ametra-tanana amin'ny marary izy, dia ho sitrana ireny. Ary Jesosy Tompo, rehefa niteny taminy, dia nampiakarina ho any an-danitra, ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Fa izy ireo kosa dia lasa ka nitory-teny eny tontolo eny. Ary ny Tompo niara-niasa taminy ka nanamarina ny teny amin'ny famantarana izay nomba azy. Amen. Hofaranantsika ny vakiteny ao amin'ny Korintianina 1,
Koritianina voalohany toko 5:12 andininy 12 ka hatramin'ny 13. Ary raha Kristy notoriana fa natsangana tamin'ny maty, ahoana no ilazan'ny sasany eo aminareo fa tsy misy fitsanganan'ny maty? Fa raha tsy misy fitsanganan'ny maty, na dia Kristy aza dia tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy, dia foana ny toriteninay ary foana koa ny finoanareo. Ary dia hita ho vavolombelona mandainga ny amin'Andriamanitra izahay, satria efa nilaza fa Andriamanitra no nanangana ny Kristy. Nefa raha tsy natsangana ny maty, dia tsy mba natsangana izy. Fa raha tsy hatsangana ny maty, na dia Kristy koa aza dia tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy, dia foana ny finoanareo, ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo. Dia very koa izay efa nodimandry ao amin'ny Kristy. Raha amin'izao fiainana izao ihany no anantenantsika ny Kristy, dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Nefa tsy izany, fa efa natsangana tamin'ny maty tokoa Kristy ho santatra izay efa nodimandry. Ary satria ny olona iray no isehon'ny fahafatesana, dia ny olona iray kosa no isehon'ny fitsanganan'ny maty. Fa tahaka ny hafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama, no haveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'ny Kristy. Nefa samy amin'ny filaharany avy. Kristy no santatra, rehefa afaka izany, dia izay ihany Kristy amin'ny fiaviany. Ray Masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Amin'izao andro Paska miavaka izao satria mikatona ny trano fiangonana, ary voatery miboka hatrano isika noho ny valanaretina izay mahazo zao tontolo izao. Dia tiako ny hitarika antsika mba hahita ny fahitana mialoha ny fandresena izay nomen'Andriamanitra antsika manoloana zao valanaretina izao. Ka ny akantsika ny hafatra avy amin'ny ten'Andriamanitra amin'izao Paska 20 izao, dia ilay tenin'ny Joba ao amin'ny Joba 7:10 ka ny andininy 10 tapany voalohany manao hoe: kanefa raha izaho dia fantatro fa velona ny mpanafitra. Kanefa raha izaho dia fantatro fa velona ny mpanafitra. Vanim-potoana lazaina fa vanim-potoana ny fifandraisana, ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny, satria zava-dehibe ny fahalalana vaovao, fampitam-baovao, na izay ambara hoe ny information. Satria izany fahalalam-baovao zany no mitarika ny hetsika sy ny fanapahan-kevitra raisiny ny tsirairay, na fikambanana io, na fanjakana io, ka andraisana fepetra samihafa. Raha mbola tsy tafapaka tamin'ny besin'ny maro teo aloha ny mahazava-dehibe ny lanjany natao hoe fampitam-baovao na information, dia amin'ny fotoana ankehitriny kosa dia manasongadina izany. Ny fahafantarana momba n'ity aretina coronavirus ity no nandraisan'ny firenena maro, ary ao anatin'izany isika malagasy, ny fepetra antsoina hoe amehana ara-pahasalamana na état d'urgence sanitaire. Noho izany dia zava-dehibe ny fanambaran'ny Joba eto hoe: raha izaho dia fantatro fa velona ny mpanafitra. Fantatro zany hoe manana fahafantarana, manana izay fahalalana ny amin'izay mampanafitra azy Joba. Ka tsy zavatra manjavozavo no fantany, fa zavatra tena maripototra, zavatra azo antoka ny fahamarinany, azo inona ka azo itokiana. Tsy inona io fantany io, fa ny fahaveloman'ny mpanafitra azy, velona ny mpanafitra.
raha ny hoe mpanavitra ao amin'ny soatra masina dia manondro zavatra roa. Ny voalohany dia ny mpanavitra dia toy ny mpiaro, défenseur amin'ny teny fahiny, na avanakaiky io na olona mifanerasera io, ary zay lalatsainy Jehova manokana eto dia Andriamanitra mihitsy no mpiaro azy io, défenseur azy, mpanavitra azy io. Eo anatrehan'ny fahafantarany fa velona Andriamanitra zay mpanavitra azy, na inona manjo azy, na inona mety ataon'ireo namany aminy, dia tsy misy atahorany fa manana mpiaro ka tsy maintsy handresy izy. Fa ny hevitry ny mpanavitra koa faharoa dia tsy lay mpiaro, défenseur ihany, fa lay rédempteur, mpanavitra. Ka na olona efa very na efa maty ka tsy ahitan'ny olona vahaolana intsony, dia mbola manana fanantenana no ny hery sy ny fahefana ananan'ilay mpanavitra azy. Ary zany no fantatry Jehova, kila zany hoe velona io mpanavitra io, manana hery omena azy, amerina ny fiainany, afaka mame fahavelomana azy na dia maty azy. Ary zany no finoana sahady sy fahitana meloa ny amin'izay ambaratsika hoe fitsanganan'ny tena maty na ny fananana fiainana mandrakizay. Ravana malala zava-dehibe ary zany fanabarany Job izany hoe fantatro fa velona mpanavitra. Ary tsy hafa no zay teny nataon'ny Paoly apôstôly hoe fantatro zay inoko, fantatro zay inoko. Vanim-potoana manery atsika sy mitaky antsika andinika indray ny finoatsika ny vanim-potoana ankehitriny. Zay inotsika, iza no inotsika? Andriamanitra velona va sa Andriamanitra maty? Sa iteny tahaka ny Paoly apôstôly hoe sika hoe fantatro zay inoko. Ry havana malala amin'ny maha-kristianina antsika dia inoko fa Jesosy Kristy no inotsika. Ka iza Jesosy aminao? Ahoana ny fahafantaranao azy? Raha ny soatra masina dia manambara fa Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra. Izy dia Andriamanitra nanaiky tonga olona tahaka antsika mba hanavitra antsika amin'ny fahafatesana zay tambony ota, noho izany dia maty teo amin'ny hazo fijaliana izy, kanefa nitsangana ka velona mandrakizay. Mino zany va ianao? Mahatsapa zany fahaveloman'ny mpanavitra anao zany va ianao amin'izao andro Paska izao? Ny tenin'i Jesosy dia hoy izy, zay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, ary zay velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Fanambarana mazava fa velona ny Andriamanitra zay inotsika, ary ny fandresen-dahatra sy ny finoatsika fa marina zany inotsika izany no ananantsika fanantenana ao anatin'izao vanim-potoana sarotra izao. Raha Joba no miteny dia izay no ambarany, kanefa raha izao dia fantatro fa velona mpanavitra ka hitsangana ny aparana eo ambonin'ny vovoko izy, ary efa levona ny otro zao simba izao, sady afaka amin'ny nofoko dia ahita n'Andriamanitra. Eny izao no ahita azy, ary ny masoko no ijery fa tsy olokava, efa matim-paniriana saiko ao anatiko. Fanantenana tsy azo ozozozona, mitondra fananana fiainana mandresy zay mety fahoriana samihafa rehetra.
ry fimonona malala ambara aminao indray izany amin'izao paska 20 izao zay eny atsika ny toejavatra ny ainany Joba ka nanambarany ro teny miezonezony ireo fa na dia tao anatiny zava-doza samy hafa azy izy ka niteraka fahoriana feno teo amin'ny fiainany manontolo na ara-panahy na ara-tsaina na ara-nofo dia nanambara hoe kanefa raha izao dia fantatro fa velona ny mpanavitra aho ka tonga feno fanantenana anana fiainam-baovao izy ka tsy kivy na sanatriana mofo ka nanota teo anatin'Andriamanitra ho nisoatra masina. Iavana malala zay manaraka zao Fotoam-Pivavahana andro Paska izao. O Jesosy, satria velona dia velona koa ianareo. Ko aza matahotra fa velona ny mpanavitra anao ka afaka anomenao fiainam-baovao. Na dia ao anatin'izay mandia zava-tsarotra azy. Dia ny Tompo anie amin'izao andro Paska izao anangana anao indray ho amin'ny fiainana vaovao, ateraky ny fanantenana tsy azo gozonina satria fantatrao fa velona ny tomponao ka velona koa ianao. Amen. Iaraka ivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masonao, misaotra anao izay amin'izao alahady ny Paska izao fa na dia tsy tafavory ao anatin'ny trano fivavahana aza dia mbola novanginao ihany amin'ny alalan'ny teninao. Misaotra anao noho ny zanakao izay nanaiky ho faty ho anay ka nitsangana ho velona ho famonjena anay. Misaotra anao indrindra noho ny teninao izay manamafy ny finoanay isan'andro ary ny finoanay miteraka fanantenana tsy azozongozonina. Misaotra anao ry Tompo fa ianao no mpanavitra anay, ianao no mpiaro anay ka na dia efa very azy izahay dia manana fanantenana satria manana anao izay efa naharesy ny fahafatesana. Misaotra anao izay ry Jesosy Kristy Tompo fa na ao anatin'ny zava-doza, ao anatin'izao valana aretina mandripaka izao aza dia mbola manana ny finoananao ary mahasamy teny toy ny tenenin'ny Joba manao hoe kanefa raha izao dia fantatro fa velona ny mpanavitra ahy. Misaotra anao indrindra ry Tompo. Nefa ry Tompo na izany aza dia indreto zahay manankina aminao tanteraka ny fiainanay, ny hoavinay satria ianao no fanantenanay. Mivavaka izay ry Tompo mba ahitana fanafany izao aretina mandoza izao, mamely an'izao tontolo izao. Mivavaka ihany koa izay ry Tompo ho an'ireo marary mba hosotraninao izy ireo ary ireo nanana an'izay havana efa nodimandry no io aretina io dia ampiononinao izy ireo, ampaherezo mba hanana fanantenana dia apetraka eo am-pelantananao sahady ny efa ho toyan'ny fiainanay any aoriana rehefa resy izao valanaretina izao ka ianao no andamina ny fiainany tsirairay avy eo amin'ny fiaina-tokantrano, isam-batan'olona na eo amin'ny toe-karena, ny fandaminana, eo amin'ny fitondrana ny firenena ary ny fikambanana iraisam-pirenena rehetra mba ho afaka hiatrika tokoa izay fahasairanana mety anjady amin'izany.
inonay ry tompo fa tsy misaraka aminay mandrakariva ianao, na mandeha izay na mipetraka, na mandro izay na mifo, dia eo anilanay mandrakariva ianao. Ankehitriny ry tompo dia mahatsiaro ny isan-tokantrano izay, fantatra ny fahasahiranana, eo ny fiahina ny amin'izay hohanina, ny amin'izay ho tafiana, ny amin'izay ho fitsaboana. Vavaka aminao izay ry tompo, vangio ny isan-tokantrano, hampaherezo, ary jereo izay zavatra azo anampiana azy amin'ny lafiny rehetra, satria inonay fa ianao no mpiaro sy mpanavitra anay. Tiana indrindra ry tompo ny anakambana izany vavaka izany, amin'ilay vavaka tsara indrindra izay efa nampianarinao anay, manao hoe rainay izay any an-danitra, ho masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay an'io ny hanina saza ho anay, ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ny ra faharoa amby telopolo sy telonjato ny andininy voalohany no ataontsika dia atolotra ny tsodrano. Tanteraka aminareo ny tsodrano tononona somena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Ny fiadan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny fahalalana sy ny fitiavan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy zanany Tompontsika. Ho aminao anie ny fahasoavana avy amin'ny Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra hereriny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.